raha sy ny aindro malagasy rehetra namony ainy noho ny tolony fanafahana fampandrosoana ny Madagasikara. Tsy azo ekena raha 70 taona ty aorina mbola kiazana ireo nosy malagasy zanahana ary atao tsinotsinona ny fiandrianam-pirenena ty firenena ity. 70 taona ty aorina ireo mpamatsy vola raisam-pirenena mihitsy no miaiky fa izy Madagasikara no firenena farany mahatra indrindra eto Madagasikara. Tsy azo ekena izany satria mamoety ny fomba fitantanana teto mangalatra ary manambotry mivoaka malagasy. Ony any faritra rehetsiny manao hoe tsy azo ekena zaragigy, zany hoe fitiavatena mampahantra vahoaka malagasy. Tongeto izahay tsy hanao kabary fa matsiaro ny maty mba hanezany voninahitra ihany koa ny velona azahoany zareo ny tandrify mba tsy ho zanaka kamboty sanatria no ameno ty Madagasikara tanindrazana masina ity. Masina ny tanindrazana ary tsy milavolefona ny mpitolona. Hoy ny afatra avy any amin'ny président Alain Ramarosana manokana, na voafonja ary ao dia miara mitolona amin'ireo zay rehetra malagasy samy joro mba hanarenana sy hanorenana firenena vanina sy vonina hiatrika ny tolona rehetrarehetra. Makasitraka tompoko, mafisaka lela mijorony tsara toy ny tolona.